dia ho raisiko fifaliana mandrakariva ny manonona ny tsodrano avy any amin'ny raintsika ho amintsika tsirairay avy manao hoe ho amintsika rehetra izay manaraka izao fandarana izao any ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Raiso ho fifaliana manokana ho anao ny manaraka izao fandarana izao isaorantsika Andriamanitra satria raha tsy noho izy dia tsy afaka manana fotoana, tsy afaka manana aina, fofinaina, fahasalamana sy ny zavatra rehetra isika afahantsika migoka ny tenin'Andriamanitra. Ny faniriko dia higoka amin'izany ny tenin'Andriamanitra izany izasy anao izay manaraka izao fandarana izao ary tsy angetaeta intsony isika fa hita ny fahasoavan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika mandra-piaviny eny amin'ny rahoan'ny lanitra. Mandritra ny eninandro hoy isika no iarahantsika eto ary ny lohahevitra izay iarahantsika midinika ao anatin'izany dia ny hoe ovonjeny ianao sy ny ankonanao. Asan'ny apôstôly 4:9 dia ny 1:1 tapany 2. Ovonjeny ianao sy ny ankonanao. Amin'ity andro 5 izay iarahantsika ity ny vakiteny izay hodiniantsika sy ho fakafakaitsika ao amin'ny tenin'Andriamanitra ry mpiaino malala dia ao amin'ny Lioka 7:20. Lioka 7:20 dia ny 7:30 ka hatramin'ny 7:20. Lioka 7:20 ny 7:30 ka hatramin'ny 7:20. Izao nambaran'ny tenin'Andriamanitra amin'ny anarany Jesosy. Ary ny anankiray tamin'ireo olon-dratsy na antona teo ireo dia niteny ratsy azy ka nanao hoe tsy ianao va no Kristy? Vonjeo ny tenanao sy izahay. Fa namaly kosa ilay anankiray sady nananatra ny namany ka nanao hoe moa ianao koa tsy mba matahotra an'Andriamanitra na dia izao samy voaheloka izao aza? Ary marina ny any amelohany antsika satria mandray ny valiny nataontsika isika. Fa ity lehilahy ity kosa tsy mbola nanao zavatra tsy mety na dia kely akory aza. Ary hoy izy, Jesosy io, tsarovy aho rehefa avy amin'ny fanjakanao ianao. Dia hoy Jesosy taminy, lazaiko aminao marina tokoa, anio no iaonanao amiko any paradisa. Dia tsika anondrika ny lohantsika hivavaka hangataka ny fanahy masina hitari-dalana antsika raha andeha andinika izany tenin'Andriamanitra izany indray. Ray masina ny an-danitro mamelany eloka mandrakariva ianao. Ary raha andinika ny teninao izahay, angataka fanahinao izay tompo, mba hitari-dalana anay amin'ny marina rehetra. Meteza ianao ampangina ny mahizao anay tsirairay avy. Mitenena Jehovah fa mihaino anao izahay, tononay mivavaka amin'ny anaranao Jesosy malalo. Amen. Ny lohatenintsika indray amin'ity lohahevitra 5 ity dia ny hoe moa ianao koa tsy matahotra an'Andriamanitra? Moa ianao koa tsy matahotra an'Andriamanitra? Izay no lohateny izay hodiniantsika amin'ity androany ity. Raha hiverina hijery any Kristy nombohana teo amin'ny hazo fijaliana isika. Ry mpiaino malala, io fotoana io no fotoana azo lazaina hoe fotoana manana ny maizy azy amin'ny toe-javatra rehetra teo amin'ny tantaram-piainana ny olombelona. Fotoana manana ny maizy azy zany fotoana nanombohana an'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana izany. Ary tsy vitany hoe manana ny maizy azy fotsiny, fa anisan'ny fotoana masina sy lehibe indrindra eo amin'ny fiainan'ny olombelona. Raha eo amin'ny ataontsika hoe seho an-javatra
na ataontsika hoe événement spécial, dia io no fotoana seho an-javatra tsy manam-paharoa eo amin'ny planeta zay misy atsika, de ny planeta an-tany izany. De ny fotoana nanomboana Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Fantaniana mipetraka de hoe iza moa no maty teo amin'ny hazo fijaliana. Efa namaly an'le teny ihany teo hoe Kristy no maty teo, fa andeha ho alalintsika kokoa zay ao amin'ny Jaona toko voalohany de ny 9 sy ny 14. Jaona toko voalohany. Zao ny abaran'ny tenin'Andriamanitra. Tamin'ny voalohany ny teny, ary ny teny tao amin'Andriamanitra, ary ny teny de Andriamanitra, ary ny teny de tonga nofo ka nonona tamintsika, ary hitanay ny voninahiny de voninahitra mendrika ho an'ilay tokana avy tamin'ny ray, sady feno fahasoavana sy fahamarinana. Raha mijery an'io teny itsika hoe iza zany lay nomboana teo amin'ny hazo fijaliana, dia hozy izy hoe tamin'ny voalohany teny. Lay teny ambary eto dia hoe teny amin'ny sora-bavety ny fetomboany. Zany hoe anara-tsamrery zany, anaran'olona zany la izy. Lay teny zany amin'ny dika teny fototra de hoe logos, avy amin'ny teny hoe lego. Io teny io dia tao amin'Andriamanitra. Lay teny mitomboka amin'ny sora-bavety. De mazava ho azy fa iza le teny tao amin'Andriamanitra, tsy iza fa Jesosy Kristy. Ary io teny io de Andriamanitra, Jesosy Kristy de Andriamanitra. Ary ny teny ozy izy de tonga nofo ka nonona tamintsika. Miara-manaiky ny olona rehetra maneran-tany fa tonga teto an-tany Kristy tao an-kibon'i Maria, teraka tao an-tranon'omby, ary niara-miaina tamin'ny olona teto amin'ity tany ity izy. Maty nomboana tamin'ny hazo fijaliana izy, ary nitsangana tamin'ny maty indray. De hitantsika ny toy ny tantara fa izy zany zao any an-danitra Kristy. Kristy zany lay nahary an'izao tontolo izao, dia izy lay tonga nofo ka nonona niaraka tamintsika. Nonona niaraka tamintsika. De tanteraka lay fotoana tsy manam-paharoa, de lay fotoana nanomboana an'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Événement spécial eo amin'ny planeta an-tany. Tsy misy mitovy amin'io toe-javatra io. Ny fantaniana mipetraka de hoe mba manahoana ny fomba andraisantsika an'izany sehon-javatra manokana izany eo amin'ity planeta misy antsika ity. Inona ny akon'izany eo amin'ny fiainako sy ny fiainanao? Inona ny akon'izany eo amin'ny ankonako sy ny ankonanao? Raha iverenantsika jerevana ny tantara rehefa tonga tetỳ tany, tonga nofo Kristy. Niaraka tamin'ireo olona, mifanerasera tamin'ny olona maro izy. Mba nanahoana re ny fijerin'ireo olona maro izany toe-javatra izany, izany sehon-javatra zay tsy manam-paharoa eo amin'ny planeta an-tany misy atsika izany. Fotoana manana ny maha izy azy, fotoana masina, fotoana manokana izany. Nanahoana ny akon'izany teo amin'ireo olona zay mifanerasera tamin'i Jesosy. Ny mpianatra ve nanatrika io fotoana io? Atombokintsika eo amin'ny mpianatra aloha. Nanahoana ny akon'izany teo amin'ny mpianatra? Ireo mpianatra niaraka tamin'i Jesosy, 12 nisan'ny mpianatra. Fa mifantatritsika aloha zany de ny anankiray tamin'izy ireo, Jodasy, de namatika azy. Ary zay no nahatonga an'i Kristy nomboana teo amin'ny hazo fijaliana. Ary ireo ambiny nanahoana izy ireo? Nanatrika ny sehon-javatra lehibe io ve? Ny valiny dia ao amin'ny soratra masina. Ao amin'ny Matio toko 4:20. Matio toko 4:20 de ny 4:20. Zao ny ambaran'izany tenin'Andriamanitra izany. Fa izany rehetra izany dia tonga mba hatanteraka izay voasoratry ny mpaminany. Ary tamin'izany de nandao azy, nandao an' Jesosy io, ny mpianatra rehetra ka nandositra.
Rehefa tonga zany io fotoana ray lehibe tsy manam-paharoa eo amin'ny tantaran'ny planetatsika io, dia anakaiza ny mpianatra? Nandao an' Jesosy izy ireo, nandositra izy ireo. Zay zany miako n'ilay hazo fijaliana teo amin'ny mpianatra. Tsika tsy nanatrika an'io fotoana manokana io, kanefa mbola manana tombontsoa tsika manatrika izany sehoan-javatra izany amin'ny alalan'ny fandraisana, ny famonjena izay natolotra Kristy teo amin'io fotoana izay manana ny maha-izy azy io. Zay ny amin'ny mpianatra. Nanahoana indray ny ataontsika hoe atokon'olona hafa izay nanatrika izany fotoana izany. Azo antoka fa nanatrika n'io fotoana lehibe io ny fariseo sy ny sadoseo. Atokon'olona izy ireo, atokona karazantsika hoe atoko-pivavahana ihany, izay manana ny atao hoe fotom-pampianarana manokana, ary azo antoka fa nanatrika izy ireo. Ny fariseo sy ny sadoseo dia maneho ny fiangonana. Ary aninona teo moa izy ireo? Mazava ho azy fa raha nanatrika n'io sehoan-javatra manokana io zareo, dia nanomboana an'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana, dia hiandry toe-javatra, hiandry surprise ozy izy ny fitenenana, na ataontsika hoe anakina ihany koa. Satria rehefa niaraka tamin'ny Jesosy ny fariseo sy ny sadoseo, dia mahita foana tsika ao amin'ny soratra masina fa matetika dia manakina an Jesosy, miandry an Jesosy hiteny fotsiny zareo, dia avy eo maninona? Manakina an Jesosy, manenjika an Jesosy. Ary teto izy ireo dia niandry hoe inona no ataon Jesosy eo amin'io hazo fijaliana io. Niandry izy ireo, zany no nandrasany. Hiala eo amin'izany hazo fijaliana izany ve Jesosy? Anakina an Jesosy, ary izany no zavatra nataony. Matetika tokoa ny fiangonana dia manana izay foronana izay indraindray. Tonga ao amin'ny fiangonana ianao dia matetika dia manakina ny toe-javatra izay misy ao anatin'ny fiangonana ao, ary indraindray adinontsika io famonjena nataon'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana io. Mila mitandrina isika ry mpiaino malala amin'izany toe-javatra izany. Misy atokon'olona ihany koa azo antoka nanatrika an'io sehoan-javatra lehibe io, dia anisan'izany ny solontenan'ny Pilato. Tsy maintsy nandefa solotena izy, nanatrika hoe inona marina ny zavatra iseho farany ao, inona ny tena zavatra iseho manoloana ny toe-javatra izay anomboana Kristy teo amin'ny hazo fijaliana io. Nisy olona ambony koa tao, nanatrika tao. Fantatritsika zany, maro ny olona ambony nanatrika tao. Nisy ary moa tamin'izy ireny mihitsy ny nanampy an Kristy izay nilanja ny hazo fijaliana. Nisy miaramila tao, satria raha hitantsika, raha mijeritsika ao amin'ny soratra masina, dia ny miaramila ny tena tompon'antoka eo amin'ny fanatanterahana izay fanasaziana ny olona eo amin'ny hazo fijaliana izay. Dia azo antoka zany fa nisy miaramila nanatrika izay fotoana izay. Ao amin'ny Jaona 7:20 dia ny 2:3 sy ny 7:3. Zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Dia tonga ny miaramila ka nanapaka ny ranjony voalohany sy ny anankiray, koa izay niaraka nomboana tamin'i Jesosy tamin'ny hazo fijaliana. Fanonona keo amin'ny Jesosy izy, dia hitany fa efa maty sahady izy, Jesosy io, ka dia tsy mba notapahiny ny ranjony. Ilay miaramila zany, rehefa andeha hanapaka ny ranjony Jesosy, jereny Jesosy efa maty. Gaga ilay miaramila. Ary raha mijeritsika ao amin'ny soratra masina dia misy miaramila izay nandona ny fon'izy ireo mihitsy ny sehoan-javatra io sehoan-javatra io, na dia nirana ary izy ireo hanao ny asa, dia nisy akony gaga ihany izy ireo, fanahoana nametra-panontaniana maro miaramila. Ary azo antoka fa mety nanova ny fiainan'ny miaramila, azo lasaina hoe vitsivitsy mihitsy ty sehoan-javatra lehibe dia nanomboana an'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana ity. Maro be
ireo vahoaka zay nanatrika izany fotoana nanomboana an'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana izany. Fa tao moa araka ny hitantsika teo, tao ny nandositra, tao ny mijery fotsiny hoe inona ny seho an-javatra iseho eto, tao ny nanakina ny atongavana eo, tao ndray ny nanao ny asany izy, tao kosa nefa ny tonga teo fotsiny izy de nangina tao ampony. Jery fotsiny de nangina, de nody rehefa aveo, na de nisy toe-javatra izay tena nampivaraotsana azy aseho tamin'ny fotoana io, le aizina ary nisy horohotany dia nangina fotsiny. Tsisy akony teo amin'ny fiainany izany fotoana nanomboana an'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana izany. Nangina fotsiny, tsy nanao ninninona. Tsisy akony teo amin'ny fiainany nanomboana an'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Misy mpanoratra anankiray izay nanoratra ny boky atao hoe Desire of Age, ao amin'ny takelaka 1/700 amin'io boky io zany, dia hozy izy hoe mety manota isika ao anatin'ny fahanginantsika. Raha ohatra zany ianao ka manatrika toe-javatra anankiray kanefa tsy mandray fanapahan-kevitra ianao, dia mety hanota isika manoloana an'izany toe-javatra izany. Fantaniana mipetraka. Inona reny mba akony nanomboana an'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana eo amin'ny fiainako sy eo amin'ny fiainanao, eo amin'ny tokantranoko sy eo amin'ny tokantranonao. Ny faniriko dia engane mba tsy angina fotsiny isika, fa mba anararoatra indray izany famonjena izany. Nanahoana ny fihetsika jiolahy anankiroa reto rehefa nomboana teo amin'ny hazo fijaliana Kristy, nde zay no ifatohantsika faraparany. Nanahoana ny fihetsika izy ireo. Lika 3:20 verenantsika amin'ny 7:30. Ary ny anankiray tamin'ireo olon-dratsy na antona teo ireo dia niteny ratsy azy, teny ratsy an' Jesosy, ka nanao hoe tsy ianao va no Kristy? Vonjeo ny tenanao sy izahay. Teny feno avina, teny feno fanesona, ary raha fitian'ny soratra masina moa izy dia hoe teny ratsy. Amin'ny dika teny fototra izy dia hoe blasfemeo, teny ratsy. Satria ny atao hoe maneso zany ange teny ratsy zany mandrabiraby, hoe fa hitanao zao zany ny olona fa tsy izay dia mbola inona ihany ny ataony, tsy ianao va no Kristy? Mandrabiraby. Zay no fihetsika jiolahy anankiray. Ary raha mitenitsika, raha mijery an'io teny io tsika ao amin'ny Luka 7:30 io, dia io teny io angely hoe tsy ianao va no Kristy? Raha mijery any amin'ny evanjily hafa isika, dia ny hevitra izy io amin'ny dika teny fototra, tsisy analana mihitsy, dia ny dikany dia hoe raha zanak'Andriamanitra ianao. Iza moa no nampiasa an'izay teny izay? Satana. Satana no nampiasa an'izay teny izay hoe raha zanak'Andriamanitra ianao. Mitovy amin'ilay teny hoe tsy ianao va ny Kristy. Le dika teny fotsiny samihafa, fa ny dika teny fototra dia tena mitovy tanteraka. Satana no niteny an'io teny io. Ary ty jiolahy anankiray ty zany, teny ratsy an'i Kristy izy, tenin'ny Satana mihitsy no teneniny nindraminy, nandrabirabiana an'i Kristy. Engane mba tsy ho amin'izany laharana izany no misy atsika. Fa namaly kosa ilay anankiray sady nananatra ny namany, nanao hoe moa ianao koa tsy mba matahotra an'Andriamanitra, zay ny lohatenitsika androany. Moa ianao koa tsy mba matahotra an'Andriamanitra, misy heviny zany teny zany. Ianao ve zany tena tsy manana tahotra mihitsy, masa miteny ratsy, masa mandrabiraby, masa maneso. Na dia samby voaheloko zao aza isika hoy izy. Ary marina ny any amelohany atsika satria mandray ny valiny nataontsika isika. Fa ity lehilahy ity kosa tsy mbola nanao zavatra tsy mety na dia kely akory aza. Lay lehilahy anankiray indray zany dia nahatsapa mihitsy hoe Jesosy anie tsy nanoty, tsy mendrika nomboana amin'ny hazo fijaliana, fa itsika mendrika nomboana eto. Ry hava-malala isika koa zay manaraka izao fandarana izao, za zay mitondra ny tenin'Andriamanitra koa, mpanota isika. Ary raha ny tena marina dia isika izao ange mendrika omboana amin'ny hazo fijaliana fa tsy Kristy. Ary izay le lohateny hoe moa ianao koa tsy mba matahotra an'Andriamanitra. Ity lehilahy ity zany dia lehilahy matahotra an'Andriamanitra. Ny faniriko dia mba ao anatin'izany sokajin'olona izany zasy ianao zay manaraka izao fandarana izao. Raha fitinina zany ny zavatra hitantsika tamin'ity androany ity dia zao hoe
fatahorana an'Andriamanitra no fiandoham-pahendrena hoy soratra masina. Ilaina ny fatahorana an'Andriamanitra. Io ny fiandoham-pahendrena. Ary raha mbola alalintsika io ne hoe fatahorana an'Andriamanitra io dia ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy 4:14 manomboka amin'ny 1 tsika dia mahita ny afatry ny anjely voalohany dia miresaka an'izy io. Matahorana Andriamanitra ozy izy ka omeo voninahitra izy. Tao mamitsy zany tsika ninona? Atahotra an'Andriamanitra. Ary zay ny lohateny hoe moa ianao koa tsy mba matahotra an'Andriamanitra dia mbola mitona antsika ihany koa ny anjely ao amin'ny afatry ny anjely voalohany. Matahorana Andriamanitra ka omeo voninahitra izy. Mitona antsika atahotra an'Andriamanitra. Ity lehilahy anankiray ity izay matahotra an'Andriamanitra dia raha mijery tsika ny resany izay fanaovany amin'ny Jesosy dia olona efa ohatrany hoe fanerasera tamin'i Jesosy izy. Efa nifanerasera tamin'ny tenin'Andriamanitra. Satria hita ao aminy daholo ny fampianaran'i Kristy rehetra, ny fotom-pampianaran'i Kristy rehetrarehetra dia hainy avokoa. Donc jerevantsika eo amin'ny 2:20 amin'ny 7:20 ary izy Jesosy eo tsarovy ao rehefa avy amin'ny fanjakanao ianao. Tsarovy ao. Eto zany zao anao dia mahita fotom-pampianarana momba fiavian'i Kristy. Fantany tsara zany hoe ho avy Kristy. Mbola ho avy Kristy. Dia tsy inona io fa ilay fiavian'i Kristy izay andrasantsika amin'izao fotoana izao. Fa tsy hoe tamin'io fotoana io akory dia tonga dia niaona tany. Zany hoe raha mijery zany antsika n'ireo teny anankiroa dia ohatra misy teny somary mifanolana. Satria eto izy dia miteny hoe tsarovy ao rehefa avy amin'ny fanjakanao, rehefa ho avy amin'ny fiavian'i Kristy fandroa zany tentenena. Dia hainy tsara zany io fotom-pampianarana io. Hainy ihany koa fomba fotom-pampianarana momba ny famonjena. Hainy ihany koa fotom-pampianarana momba ny olombelona. Fantany zany hoe ty olombelona ity dia mpanota ary mila famonjena avy amin'ny Kristy. Dia hoy Jesosy taminy, lazaiko aminao marina tokoa, anio no iaonanao amiko any paradisa. Zay ny hitantsika ao amin'ny soratra masina. Fa raha ny tena izy mifanolana io teny io sy ny eo aloha eo. Lay jiolamy teny hoe tsarovy ary rehefa ho avy ianao amin'ny fiavianao fandroa. Hainy tsara zany. Fa eto indray nefa izy dia milaza hoe anio ny hoe eo dia eo zany zao rehefa maty dia iaona any paradisa avy hatrany. Kanefa ny Baiboly dia manohatra izany teny izany. Be dia be. Fa io moa zany resaka ataontsika hoe mari-piatoana noho ny olana satria ny dika teny fototra na ny teny Grika dia tsy misy mari-piatoana tany am-panombohana. Fa rehefa taty aoriana vao napetraka izy io. Ka rehefa mifanolana amin'ny soratra masina zany izy, ny soratra masina tsy mifanohatra zany mihitsy. Fa ny tena mifanaraka amin'ny soratra masina zany dia hoe lazaiko aminao marina tokoa anio zao no miresaka aminao. Iaona amiko any paradisa ianao. Iaona rehefa ho avy amin'ny fiaviako fandroany dia iaona amiko ianao. Mazava ho azy anie zany ry hava-malala raha mijery tsika. Jesosy anie tsy niakatra tany an-danitra. Keo eo akory dia hoe lasa izy niakatra tany an-danitra. Dia iny koa ilay jiolahy fa niakatra tany dia niaona tany zareo. Fa raha mijery tsika ao amin'ny Jaona 2:20 hoy Jesosy taminy, aza manendry ahy fa tsy mbola niakatra tany amin'ny raha aho fa mandehana makany amin'ny raha lahako. Tsy niaona tany zany zareo. Mazava ho azy. Lasa mifanohatra ilay teny ao amin'ny soratra masina. Fa ny tena mifanaraka amin'ny ao amin'ny soratra masina zany dia hoe ny teny tamin'ilay jiolahy Kristy tamin'io fotoana io hoe iaona isika. Rehefa ho avy amin'ny fiaviako fandroany any amin'ny raha lanitra dia iaona isika. Iaona ho any amin'ilay Jerosalema vaovao. Ry hava-malala, ry fianakaviana malala izay manaraka izao fandaharana izao. Tonga ao amin'ny tokantranonao ny famonjen'i Kristy. Ary tiany Kristy koa ny iaona aminao. Fa ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe mba misy akony eo amin'ny fiainanao ve ny fotoana nanombohan'i Kristy. Ny fiainany teo amin'ny hazo fijaliana. Inona no akon'izany eo amin'ny fiainanao. Ingane, manana fietsika tahaka n'ilay jiolahy raitsika, ilay fietsika matahotra an'Andriamanitra. Ho azo antoka amin'ny famonjenantsika. Ary ny soratra masina dia miteny izay misy sy atao batisa novonjena. Raha manaraka ny soratra masintsika makatoa, manana an'izany tahotra zany ka izay ambaran'i Kristy rehetra amin'ny soratra masina dia ho arahantsika dia ho azo antoka fa handray izany famonjena izany. Isika tianao ve nandray ny famonjena amin'ity androany ity, manasanao hanaodrika ny lohanao hivavaka. Ray masina any an-danitro, saotra noho ny famonjena nataonao teo amin'ny hazo fijaliana.
engane mba tsy angina fotsiny izay manoloana izany, fa andray fanapahan-kevitra, andray famonjenao eo amin'ny fiainanay. Tonononay mivavaka amin'ny anaranao Jesosy. Vonjeo izahay ary vonjeo ny ankonanay. Amen.